tiako ambary zany dia zao hoe tsotra hoe le fisotran'ny raha zany dia mazava ho azy hoe tsy maintsy mivara amin'izao. Tiako lazaina an'izany dia zao taratra mihitsy zany tamin'ny zavatra nitranga teto amin'ny firenena fa be fandikan-dalàna ny taon'ny fitondrana. Raha hita fotsiny hoe fampanantenana, délestage, fampanantenana ny mpampianatra, tsisy niterenany amin'ny filoha ny teny zany fa izy ihany dia anambarana zany. Efa nisy zany reny zavatra nitranga ireny, hita ny crise misy eto amin'ny firenena, mafy aneny fiantraikan'io délestage io amin'ny malagasy mihitsy, amin'ny vahoaka malagasy. Tsisy hoe taremarika moa tsika ahafantarana hoe inona ny tena vomafy amin'ireny délestage reny, fa na fivarotana na ny ao tokantrano na ny olona mampiasa ordinateur na ny maty daholo eny tamin'ireny délestage rehetrarehetra mbola misy moa hatramin'izao fotoana izao. Zany ve mitenena hoe tsisy fiantraika? Feto amintsika moa tsy tanàna mandroso Madagasikara mandroso be ka mivoaka hoe zao miperita nahazo ny vahoaka malagasy. Tsisy an'izany. Na amin'ny fampianarana ary misy fiantraikany daholo amin'ny valim-pifidianan'ny ankizy ireny délestage io. Satria zao amina laboziny efa rano mianatra, mazava ho azy nefa mienana amin'ny fahombiazanao ary. Zany dia efa nisy teto. Na voan'io fitondrana io dia efa nitenenina mazava ny zavatra rehetra mitranga eto amin'ny firenena fa tena tsy miena sady miavina. Any no tena olana mihitsy hoe miavina. Raha reny mitranga farany teo zao, reny mitranga teo amin'ny CCI Vato. Reny eny dia tena manaprofo hoe reny ny tena hoe coup d'état, fanonganam-panjakana. Hoe misy olona mivory dia tonga dia manapa-kevitra fotsiny zao, ao ny filoham-pirenena, ao ny filoha teo aloha rehetra. Efa crise eny Madagasikara nanomboka 2014 dia efa nanomboka ny crise vao nitondra. Satria maninona? Voalohany indrindra mbola tsy nahita angambontsika eran-tany hoe nisy ny majorité, nisy zany ny maro anisa solombavam-bahoaka ary lasa solombavam-bahoaka, nisy hery maro anisa nanonona ny filoham-pirenena io. Tsy nahitsika eran-tany hoe ny apitsoniny dia tonga dia nisorona, tsy fantany. Jerevy ianao eran-tany tompoka ny fitsipy-dalao républicaine sy démocratique, zany ny atao eran-tany. Fa teto Madagasikara naningana, mbola tsy misy ohatr'izany. Faharoa, nahita ve ianao hoe olona mpandroba mpamono'olona aman-jatony dia tonga dia tambatambazana dia mena vola sy mena sakafo. Nefa le faritra misy an'le toerana mahantra daholo ary tena kere ozytsika, mahantra amina sakafo sy amina rano. Zany natao aloha. Zany nefa tena mandika zavatra be mihitsy. Dia mbola apetrako ndraiky io, raha ohatra nisy hoe seranam-piaramanidinao zay fantatrao, azy zany tsisy tsy mahalala an'izany fa lakile hidirana amina firenena anankiray, indrindra fa andreny vohitra, dia menao vahiny ve hitantana azy? Zany anie tena fanitsakitsahana ray fiandrianam-pirenena. Ary indrindrindrindra ny zavatra tena ratsy be azo hidira-potsiny zany seranam-piaramanidin'i Madagasikara, lakile hidirana amin'ireny vohitra Madagasikara. Zay nanaovako antsoavy foana tamin'ny ministra ny fiarovam-pirenena hoe fiinona ny ataonareo tafika, tsy mba mitsangana kosa tsy mety zany, fa tsy omenay zany kosa. Ny filoham-pirenena, ny filoha faratapy, ny folo alin-da tsy metsika, manaiky fotsiny. Zay no mahatonga miteny mihitsy hoe efa crise eny nisy teto Madagasikara, satria tsy mandeha
araka ny tokony ho izy ny fitantanana ny firenena. Ohatra ny olona tsy malala ny dikany hoe sotoavina republikanina ny tondra. De ny farany tsy farany ary fa mbola miteny koa groupe des experts nationaux GEN. Miteny mihitsy ireo tamin'ny volana septambra 2014. Miteny ireo hoe raha mitohy zao ataon'ny fitondrany zao tratrany déséance io filoham-pirenena io, satria herintaona manindry sady tafatsangana ny haute cour de justice. Tamin'ny septambra izy nefa ninambana société civile io tompo, tsy manana fitovilana ara-politika io, ary mahay olona manam-pahaizana daoly ao anatiny. Zay nefa nambanany. Tsy te halala ny fitondrana fa mbola mitohy ihany ny tantara. Tsy tafatsangana ary ny haute cour de justice. Na fampanaovana fianianana fotsiny reo na tsy ampy ary izy tsy natao tamin'ny fomba ofisialy. De ny tena zavatra nahavariana tanteraka de tao amin'ny CCI vato, fampiavana pirenena. Ahoana tompoko izany fandikan-dalàna be zany? Ny artikla voalohany amin'ny lalam-pandrenina miteny hoe ny Repoblika Madagasikara de laïka. Nefa mitondra fivavahana, mitondra ny fivavahan-tevitra. Ary ny zavatra mahavariana ary de zao, politika ranoray no dinihina tao anatiny. Manaiky raha hoe nijery momba ny fiainam-bahoaka mihitsy akapobeany, nijery momba ny hoe ahoana ny fitondran-tena ara-moraly mitrangy eto amin'ny firenena nahatra any amin'ny mpitondra. Zany no tokony jerena, lalina mihitsy fahoriam-bahoaka eto Madagasikara. Fa politika tanteraka ranoray natao tao. Mbola miteny koa ny andininy farany amin'ny lalam-pandrenana hoe ny FFM no manao ny fampihavanana. Tikana daholo zany. Zavatra misy amin'ny farany. Ary ananako anie ny document zany anisan'ny bananana raha azoko ihany. Sinoian'ny filoha, le roa taloha sy izy mihitsy misinoa anatiny. Aza dinonareo fa ny zavatra nitrangy zany de sady fanohitra amin'ny lalam-pandrenana anticonstitutionnel natao tao, sy extra constitutionnel mivoaka amin'ny lalam-pandrenana satria anangana ny teny merany mpanjaka. Zany anie tena tsy ao anaty lalam-pandrenana, na ny anteny mera assemblée constituante koa anie tsy ao e. De miteny zareo hoe areo tsoko mialatsiny amin'ny filoha teo aloha Ngaravalymanana. Tsoko tanteraka satria mba ananako ny document. Marina fa miteny izy hoe, marina fa tena miteny izy hoe tsy misoratra ao io izy ny fanganana, fandravanana ny anteny miram-pireneny. Marina zany. Fa misoratra hoe anangana assemblée constituante. Faran'izy olona tsy mainga mba malala hoe raha manangana an'io anao anteny mirafy zany de dikan'izany rava ny anteny miram-pirenena. Rava. De mialatsiny afa de zay ny soniavina tao. Ary zao ny teny misy dikany. Tadidinareo tsara nga mantranga tao amin'ny CCI. Raha namela ny filoham-pirenena Ngaravalymanana. Teny ny taona andrasan'ny rehetrarehetra tao de nitetehaka ny olona de hoe eny ary zany. Fa avelako amin'izay ianao zany malalaka. Zany tenina filoham-pirenena zany vao décret tompoko. Tsy ny teny ny filoha hoe ampivory ny gouvernemanta na ampivory ny ministra, zany ny tokony izy mantsy. Dia anao filan-kevitry ny gouvernemanta de filan-kevitry ny ministra, zay vao manapaka ary zay fa de raisiny an-tanana zay teninareo fangatahanareo eto zay. Zay ny tokony valiteniny filoha. Fa tonga de nitapahany teo le izy. De zao ny apetrako. Ary soniny ary napetrany tao amin'ny fehi-kevitra. Mihoatra noho ny décret zany. Tena tonga de fampiarany zany. Ka zay no mahatonga amin'ny teny hoe ino ny zava-doza iny. Ino ny zava-doza miampy ny haute cour de justice. Azafady tompoko fa tsy izy, tsy ny solombavam-bahoaka na ny ino moa izy tao na ny ministra na zay zao no ninina tao amin'ny lalam-pandrenana tao amin'ny kianjan'ny Mahamasina, tao amin'ny Vatomasina. Ary ninina manoloana ny tany sy ny lanitra. Baiboly no mba ny tanana. Filoham-pirenena tompoko.
hitandro tahaka ny androk'Andriamaso ny lalam-panorenana. Dikan'izany izy mipiambana gardien de la constitution, izy mipiambana ny lalam-panorenana. Ka rehefa dratra kosa izy amin'izay de zay filoha teo aloha ny président zafy tratran'iny empêchement, tratrany empêchement nga tantara be toy izao fa olona nanaiky izy mitsipy talohan'ny république. De iny de lasa zay ny fandehan'ny tantara. Tokony tsy hitako zay hevitra hafa hoe azo ialana amin'ny zava-nisy teo. Azao mandiso ny ministra zay ny tantara, satria moa ministra be tantara be ny ministra hoe ka mandeha ny asa zay foana mantsy mifampangitsoana eto amin'ity fireneny ity. Efa misokatra ny rehetrarehetra, efa manao an'izao, efa andeha zao ny asa efa iny mialatsiny fa tsy adala koa ny eny ivelany malala ny zava-misy eto Madagasikara. Lazakeo nareo fotsiny gazety Washington Post indra tsy diso na New York Times vao nanomboka tamin'ny 2014 nisy firenena nalahatra le mpanao gazety hoe reto ny firenena arisika ary mety tena hoe iongana amin'ny fitondrana. Fahatelo laharan'i Madagasikara tao anatiny. Zany hoe fa tsapany tany ivelany fa tsy mety. Azay ny amafisiko foana hoe vao tsy nanaja an'le fitsipy dalao démocratique sy républicaine ny filoha de fa teo izy de fa nanan'olana. Satria tokony maro anisa no apetra ny olona nametraka azy, ny olona nanoana azy ny tokony napetrany. Fa tsy lasa izy ijereny olona niady taminy ndray faninana taminy teo de nyreny nraisiny. Tsisy an'izany any ho era-tany averiko foana zay matso. Satria misy dikany be zay. Olona ohatrany tsy nianatra politika mihitsy zany ny olona manao an'izany hoe tena tsy malala in'inona. Ka zay zany ny tiako apetraka amintsika mihitsy hoe le izy tena mazava. Ary zay le mpankitsoa nataon'ny ministra mialatsiny fa misy fitohizana ny raharaham-panjakana. Fa tsy hoe rehefa lasa zay de vita. Araka ny lalàna ny nanaovana an'io fa tsisy coup d'état io hafa mantsy ny coup d'état hoe ka nanonga-panjakana nareo de tapitra ny fanarahana. Fa ty araka ny lalàna zay apetraka ny lalam-panorenana ny Madagasikara. Ary fantatro ny firenendehibe zany samy manaja ny lalam-panorenana daholo reo firenen'ireo na ny Europeana na ny Amerikanina. Ka tsy tsika no tenenina na mpankitsoana amin'izao fotoana zao. Ka raha ohatra hoe mahita nareo ny fihetsiky ny sehetriraisam-pirenena zany le tady any hoe nini sady azaravana ny azotenimera ny azaravana koa aza sorona koa ny filohan'ny république. Fomba fanao zany diplomatique io zany teny amin'ny fifandraisany iraisam-pirenena. Fa zao fotsiny tiako apetraka. Madagasikara tompony hoaviny, malagasy ny tompony hoaviny. Izy malala. Ary efa maitsika mijoro ary manazava. Izy antsanaiky Burundi firenena kely mantra kely io ary midrikina daholo ary nafinaritra mihitsy ny fihetsiny na ny katolika ny katolika tao zareo tonga de niala mihitsy to am'le komity tatana amin'ny fifidianana niala izy. Nampiseho izy tena tsy momba an'le filoham-pirenena burundianina mihitsy izy amin'izy tady anakatra mandat fahatelo ndray. Nampiseho izy mazava. Ary amin'ny fanambarany ny fivondrona be ny évêque zay teny ekeko tanteraka satria ireo no tena nijoro kosa mba harofanina teto amin'ny firenena. De marina hoe fahoriam-bahoaka no mba jereo hoe tsy fandriam-pahalemana efa mampiteny mone. Zay ny andrasako ny tafika. Zay ny tenenako tamin'ny anao manjery hoe gaga nahitanareo manao fanamina tenue de combat de mijoro. De inona ny teneninareo miaro ny fitondrana. Fa izy nareo tsy tafim-bahoaka ve ny anaranareo? Sendra niova hoe tafim-pitondrana ny anaranareo sisy zao. Fa lasa tsy tafim-bahoaka. Miandry fijoroany reny rehetrarehetra reny ny teny hoe zahay de manda ny fanaovana takalonaina ny malagasy amin'ity tsy fandriam-pahalemana ity. Mijoro zay mampitandrina ny dahalo zay, mampitandrina ny mpandroba amin'ny fitaovam-piadiana sy ny herisetra sy ny maro samihafa fa voniny zay aro amin'ny tanindrazana. Mbola nandrasako ary izy itenyko tamin'le fivoriana tany Ivato
mba mampitandrina koa zay aza le mpanana ro olona 2 arivo no amboatra fanjakana no anatena fa tsisy antony ro olona 2 tapitrisy reo fa tsy nareo ndray lasa nitondra krizy satria le fivoriana taony eny natondran'izao krizy zao e raha nalaly reo tsy nanavak'olona fa tonga de mba natsona daholo ny hery rehetra hafa ny fandehan'indra ray fa tena tonga de nanavaka ny ala ny filoha teo aloha anankiroa ianao ve de tseritreritra mizahatra tsy mety filoha tsisy nanao eloka be vavany ireo tao fitondrany ka zay no mahatonga an'le olana tanteraka hoe mitranga eto amin'ny tany sy ny firenena ny andriko io hitsangana ny tafika hoe zahay de mampitandrina anareo alem-panahy anome vahiny ny fitantanana ny seranam-piaramanidina zay ao anatiny andraikitra feno zany ny fiarovana Madagasikara ary fantatray zany tamin'ny anaranay fa ny seranam-piaramanidina ny saripady indrindra amina firenena indrindra fa nosy ohatra amin'ny Madagasikara satria abakabaka amin'ny fifandraisany amin'ny nivelany tsisy teny tsisy fa fiarovana fitondrana no mamay zay no mahatonga amin'ny teny anareo hoe fa iza ny tena namboly krizy teto ny vahoaka malagasy ndray sy mpanao politika sy ny fitantanana ny lasa nitondra krizy fa mpanantenana tsy tanteraka ny lasa nitondra krizy zay zany no mipetraka ary zay no etreretiko mihitsy hoe endry areny mivoaka malagasy tena endry retanareo ngamba tsy mamaly mihitsy ny olona hoe zay de manosony an'izao atsangatsangana daholo zao fikambanana rehetrarehetra zao miaro amin'ny fitondrana mampatsiaro ny repoblika faharoa ndray le izy ny hainao manjery mpanjakana moa atsony hoe mpanjakana nefa hainao manjery pirenena de manontanisa manome vaovao diso any am'paritanin-drazana tsy azo ekena tsono izany aleo andeha araky ny tokony ho izy araky ny lalàna eto amin'ity firenena ity ijery ny olona raha ny fitarainan'olona ane zao efa 7 isan-jato e tsisy matoky ny fitondrana intsony ka zay ny tiako apetraka hoe aleo mihitsy aloha ivaly araky ny tokony ho izy fa le teniny asesy fa aza miatrika mifatezeram-bahoaka fa zay ndray ny zava-doza lasinareo ndray niteraka tena korotana ine fa ny asesea 7 article 54 taditinareo iny nanamarina ny tsy marina izy nandeha ndraiky io ny article 72 mbola nanamarina ny tsy marina ndraiky io izy ka tokony tena mitandrina izy amin'ny tirimitoraka ity so izy ndray nitondra krizy hafa mihitsy eto amin'ny tany sy ny firenena zay fotsiny ny afatra izy vola mandehandeha misy inny ny fanaovana fanambarana moa tsy lazaina atsony fitambatambazany etsero zao fotsiny tiako teneniny reo olonareo hoe tiany no andeha ny akaty ty fireneny ty fa io ne raha ohatra ka mitoy io zavatra atao mandraraka vola etsero io zao vao fantatra hoe nisy volana voaka atao amin'ny banque centrale mametraka foana efa niteny hatram'izay fa nandroana ndia Orlando misy dikany satria tsy voafeto amin'ny trésor fa ino nozy nareo ndia arivo rakotovoany mitondra niny nitarika niny zavatra iny ndia ministre mpanjakana fa zao ny apetrako aminareo ndia arivo rakotovao sy ny gouverneur amin'ny banque centrale no olona niara-miasa tany amin'ny Silaka hatram'izay fa mpinamana sy miara-miasa tato amin'ny trésor ny tena nanahirana anjareo fa mambola nametraka olona amin'izay ary izy menakavy efa trany eny efa niteneniny io resaka io zao namoaka 18 milliards tao amin'ny banque centrale ahoany reny fa mambola tapoka reny inona ny dikan'ireny amin'izao andro sarotra zao zay ny lazaiko hoe so hitondra nyity fireneny ity ho anenenany ne ka oka mihitsy mba hipetraka amin'izay lalàna hoa io atao io ampiariny io fa tsy fanonganam-panjakana amin'ny anaran'ny vahoaka ka hoe tonga ny vahoaka de nyrohatra de zao lalàna io iraisan'izao tontolo zao ny lalàna ao anaty lalam-panondrenany ny tsirairay avy de nampiarina le izy de ho hitatsika mivaliny fa tandremo
ny rehetrarehetra lasa hitondrany amin'ny zavatra hafa. Zay ngamba ny zava-doza eto amin'ity fireneny ity. Samy mba may daholo zao mba ahita ny anjara masoandriny eto amin'ity Madagasikara ity. Mariako fa tsy hoe tora-pasika sokoko fotsiny Madagasikara, sanatria fa manan-karena ty firenentsika ity. Tena samy fatatsika zany, hatrainy ambany ranomasina misy. Hafa mantsy zay hoe rehefa tsisy atao anao kinona makory mo atao, fa raha manan-katao anao ka mba mandeha fitsinjarana an'izany de mandeha ty fireneny ity, ary mandeha so matsara mihitsy. Sa mahatoky an'izany hoe rehefa mpitondra ka malala ny fitiavana amin'ny mpiray-tanindrazana zany mandeha ty fireneny ity. Mandainga zay miteny hoe tsy mandeha, maninona moa no manan-karena be foana zay mitondra eto lasa manan-karena, satria misy ny areny zany. Raha tsy zany eny tsisy ninona koa entin'le mpitondra mody, fa matompo mpitondra eto ale-panahy manan-karena na minisitra na inona. Zay bois de rose fotsiny zao teneniko, hatramin'izao tsy mahita valiny. Miantsoantso amin'ny fitondrana 7000 tonnes tompoko ny eny ivelany. Au Mombasa Kenya, ao a Singapour Indonésie, 7000 tonnes. Raha mikotiky reo farafahakeliny 175 millions de dollars. Zany ny angavitsika andoalizantsika any amin'ny vahiny, nefa volatsika io, arentsika io. Nandrasako ny tafika zany ny teny hoe zay tsy manaiky fangalaralarana ny arena ohatran'ireny ary amin'ny tena firenena, satria lasa tonga koa ny zavaboary koa simba eto Madagasikara. Zany amonjena ny firenena zany, amponjena ny mpiray-tanindrazana. Vola be ne zany. Zao tena mangina, tsy fatatsika intsony hoe inona nitranga tany. Ka misy miteny tsisy mangarahara eto, na fitrandrahana solika any anaty ranomasina re, tsisy miteny nefa zao mobile manao zao nahazo contrat eny akaiky Mahajanga, misy manao koa zao Nosy be. Tsisy malala daholo hoe inona ity plateforme pétrolière, tsisy malala hoe ahoana. Ahoana tompoko zany, tsy maizina ve zany? Fa sy mahita eto amin'ny Mikea, zay manimba mihitsy ny vakoka malagasy any amin'ny Mikea, efa iraisam-pirenena mihitsy izy patrimoine mondial. Zany tsisy miteny ary tsisy manazava atsika. Fantatro misy safira ary akaiky amin'ny Brickaville, zay mbaisana mpitandro filaminana mihitsy, tsy avelatra andrahany na le vahoaka eo ary tsy mahazo, nefa safira faran'izay tsara hono io. Fa izy ary manao, izy amin'ny miasa ministre mininona mba teneniny, tsisy teniny fa miafina. Sri Lankeny efa mipetrapetraka manodidinao zao, dikan'izany misy transaction, misy varotra vato ao. Zany misy eto amin'ny tanànatsika, ny tompony indray tiany mangatakatana. Hitatsika daholo zany rehetra zany tsy maintsy amboarina eto, na ndray isan-jato ataony Serita QMM. Zany rehetra zany zay soniavina tokony tsy natao mihitsy zany, fa tana mahafaty le zany. Zany tsy maintsy amboarina daholo. Lazakeo anao fa afaka miakiny Madagasikara. Ary zany afatry farany ambadidi hoe okitsika hiakina amin'ny herintsika amin'izay. Fa tsika tena variana loatra, anika ampangitson'ny any ivelany, sadeka ho avy koa. Nefa nataony sadeka io zao mitondra ny problème io. Io zao ny problème rehetrarehetra io, sadeka daholo no natonga an'io. Soran'Andriamanitra za tsy netiny soni nandresena lahatra ary ny feuille de route. Ny fantatro ny any lalam-pandrenana malagasy, ny fidininy malagasy, mioasina mipiray-tanindrazana aminao mandeha ty firenena.